Miara-batsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Kapok'Andriamanitra sa Fizahan-toetra sa Fakam-panahy sa inona izao olana trehiko izao. Izay no lohatenin'ity video manaraka ity. Matetika isika ravana ny mametraka izany fanontaniana izany rehefa tojo olana eo amin'ny fiainana. Ary ndeo faritako aloha inona avy moa ireo zavatra rehetra ireo. Ny kapok'Andriamanitra dia tsy inona fa ilay sazy vokatry ny fahotantsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe soa ihany eo anampahoriana hitandremako ny didinao. Ny fakam-panahy dia tena avy amin'ny devoly mihitsy mba entina andavona sy hialantsika amin'Andriamanitra ny tanjony. Arak'ilay efa nataon'ny devoly tamin'i Jesosy Kristy rehefa nakafana azy izy. Ary ny fizahan-toetra kosa dia tena avy amin'Andriamanitra mba entina ampiorenana ny finoantsika sy tena ahitana ny hoe volamena vetsika savarahana. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe efa nizaha toetra anay tanatin'ny memy ianao Andriamanitra. Mety misy koa olona hiteny manao hoe sady tsy fizahan-toetra ilay izy amiko, tsy fakam-panahy ilay izy, tsy kapok'Andriamanitra fa tena etraketraka-olombelona mihitsy. Izany hoe tena sotasotan'olombelona mihitsy, adalan'olombelona nahatonga ilay olana teo amin'ny fiainanao. Amin'ny ankapobeny dia lany andro sika mandinika sy mitadiny amin'ny hoe inona ny mahatonga izao zavatra misy eo amin'ny fiainako izao. Izany ro andriavana dia te hitarika ny saintsika ny amin'ny hoe raiso ho toy ny hazo fijaliana. Izay ny valiny. Raiso ho toy ny hazo fijaliana ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanao. Satria nahoana ny hazo fijaliana dia mahafoaka ireo rehetra rehetra ireo. Fa sady misy kapoka io, sazy manko ny atao hoe hazo fijaliana, izay ny dikany. Ny olona amin'ilay fahotana dia sazy. Ny hazo fijaliana koa anefa dia tena nampiasain'ny devoly mihitsy mba hahatonga an'i Jesosy Kristy hiala amin'Andriamanitra. Lasa fakam-panahy koa ilay izy. Nefa dia tena fitaovana nampiasain'Andriamanitra ihany koa anehoana ny voninahiny. Fizahan-toetra koa ilay izy. Ary tena etraketraka-olombelona koa ilay hazo fijaliana satria fantatsika tsara ny tantara fa na dia nangetaeta aza ny tompo dia vinaingitra no nomen'ny olona azy, ny viravirana na ny fitafiany na mpisatroana tsilo sy ny rehetrarehetra. Etraketraka-olombelona koa ao ambadika ilay izy daholo. Ka ny tena mahavaly azy dia hoe raiso toy ny hazo fijaliana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Inona moa ilay hazo fijaliana? Ilay hazo fijaliana anie dia tsy inona fa ilay zavatra izay hoe entitsika, entin'ny nofinao mihitsy no mizaka azy, mahavesatra izay tsy zakanao, mahatonga anao reraka. Jesosy tomporana ny telo izy no nienjery lavo mihitsy na amin'ny fitondrana ilay hazo fijaliana. Maharary koa io, izay ilay fantsika, ary mahamenatra satria ny tompony dia naboridana mihitsy teo ambonin'izany hazo fijaliana izany. Andatsahany olona anao satria na Jesosy Kristy tompona dia nandatsahana mihitsy hoe zanak'Andriamanitra ve ianao. Ilay hazo fijaliana dia zavatra izay tsy tianao entina ilay izy amin'ny ankapobeny. Ary izany mihitsy no nahatonga ny tompo nangataka mihitsy izy hoe esory amiko ity. Nefa dia izao sitrak'Andriamanitra koa ny hatanteraka azy mba anehoana ny heriny sy ny voninahiny satria misy programa mpamonjen'Andriamanitra ao ambadika ilay hazo fijaliana. Izay ilay hazo fijaliana. Ary indraindray tsika mieritreritra hoe tena resy ny tompo. Zanak'Andriamanitra ve dia izao ny hafarany, izao ny zavatra mahazo azy sy miatra amin'ny fiainany. Ary izany koa tsika kristianina ve ianao dia izao ny mahazo anao, izao ny olana trehanao. Ny zanako manditra nefa ianao mivavaka. Arakaraka ny anim-ponao an'Andriamanitra vao mainka ny fiainanao mitsitotongana, ny ara-bola mikorotana, ny asa tsy mandeha amin'ny zeloniny. Inona no anton'izany? Avy amin'Andriamanitra ve izany sa avy amin'ny devoly ve izany sa etraketraka-olombelona ve izany? Dia hoy aminao androany manao hoe raiso ho hazo fijaliana. Izany olana izay atrehanao izany. Raiso ho hazo fijaliana izany. Na olana amin'inona izany, na olana amin'inona, mety ho ara-pahasalamana ilay izy. Nefa mety ho mitsy fahafatesana mihitsy koa ary. Tahaka izay nahazo an'i Joba, fahafatesan'ny olona akaiky ianao. Mety ho zavatra hoe tsy miteraka ianao, nefa dia tena mpanompon'Andriamanitra. Na mety hoe tena manitsakitsaka anao ny vadinao. Ary tena misotro toaka, mamolava, marary, zakainao daholo izany zavatra rehetra izay tsy tianao entina mihitsy, mahavesatra, maharary ianao isan'andro, tsapanao hoe tsilo maharary, entinao isan'andro ilay izy. Izay mihitsy ny hazo fijaliana. Ary tsika ravana dia efa nampioman'ny tompo. Rehefa niresaka ny tompo tamin'ny mpianatra ny amin'ny hoe izao ny hazo dia nampiomana koa izy manao hoe miomana ianareo fa hazo zavatra tahaka an'izany koa nareo. Itsika dia manaraka an'i Jesosy tompo ilay nitondra ny hazo fijaliana. Ny dikan'izany tsy maintsy hitondra ny hazo fijaliana koa izany tsika. Ary izany nahatonga anazy hiteny any amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy ta-hanaraka aoka izy handà ny tenany ka hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka. Izany hoe tena misy hazo fijaliana.
ny miaraka amin'ny tompo. Tena hitondrana hazo fijaliana izany fianarana amin'ny tompo zany. Ary raha hoe fijaliana dia tena zavatra mampijaly ilay izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny zavatra izay tiako hampahirezana anao ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia izao tsy vahaolana aloha ny mamono tena. Misy ny olona kivy ketraka tsy zakany intsony ilay izy dia mamono tena izy. Tsy vahaolana ny famonoan-tena fa izao zakanao io matoa nampitondrain'Andriamanitra anao. Ozy ny tenin'Andriamanitra tsy misy fakam-panahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakam-panahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Jesosy tompony rehefa nitondra ny hazo fijaliana dia ohatrany hoe tsy ho tonga tany Golgota mihitsy intelo ny anjerana izy nefa dia tonga ihany izy. Ary tahaka izany koa tsika. Io hazo fijaliana izay entinao io tena mavesatra io ary tahakany hoe tsy ho zakanao. Kanefa dia izao zakanao io matoa nampitondrain'Andriamanitra anao. Nisy mpanompon'Andriamanitra ary havana izay tena nanome tsinan'Andriamanitra mihitsy izy ny aminy hoe rehefa mijery ny ranona sy ranona toa ohatrany milamina ny fiainany, toa ohatrany maivamaivana izy. Zany efa arakaraky ny hanom-poko anao Andriamanitra tena mafy ny ady sy ny olana izay atrehako. Inona no antony izao? Ahoana izao hazo fijaliana izay ampitondrainao azy ao? Dia nanofy izy. Rehefa nanofy izy dia tonga tamina fiangonana hono izy dia nahita hazo fijaliana be dia be tao am-piangonana. Dia ny tompo taminy manao hoe rehefa tsy tianao ny hazo fijalianao dia atsipazo angala hazo fijaliana amin'izay tianao amin'ireo an'ny olona hoentin'ny olona ireo. Dia nandeha izy falifaly ery dia nijeriny amin'ny hoe aleo ty fa ty ohatry ny kelikely nijery ny hazo fijaliana Drakoto. Dia nijery nandinika tsara lalina ilay hoe izao zany ny problème ny Drakoto. Ohatrany tsy te-hiditra amin'izany fa aleoko aloha hitady ny anankiray hafa indray. Dia nijery indray izy nahita ny Endrasoa. Dia hoe mafy be izy zany mahavesatra izy. Ohatrany tsy ho zakako tsy hiditra amin'izany ka. Nitonga izy niodina araka ny fiangonana izy nitady. Dia rehefa mifarany toy izy mantsy ny tompo manao hoe aleo Jesosy ny ihany noentiko fa mahavesatra daholo kainen'ny olona tsy ho zakako. Aleoko ihany mitondra ny hazo fijaliako. Ary tena zany mihitsy. Zakanao io matoa nomen'ny tompo anao. Ary izay tiako hampahirezana anao koa dia izao mahareta fa satroboninahitra no ambadika io. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra tenany amin'ny Jakoba 2:12 manao hoe sambatra izay olona maharitra fakam-panahy fa rehefa voazahan-toetra izy. Hitanao zany zavatra tsy misaraka nilay fakam-panahy sy fizahan-toetra amin'ny zavatra anankiray izay mitranga dia maka fanahinao ny devoly fa Andriamanitra mizahan-toetra anao amin'iny zavatra iny. Toy izy manao hoe rehefa voazahan-toetra izy handray satroboninahitra ny fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Zany hoe misy satroboninahitra ao ambadika io hazo fijaliana io. Tsy maintsy mandalo hazo fijaliana tompoko raha te hazo satroboninahitra. Taddio zay. Ary zany ny fakam-panahy lehibe nataon'ny devoly tamin'i Jesosy Kristy hoe ianao anie rangahy ty tsy mila mandalo hazo fijaliana zany mikohaka amiko fotsiny ianao. Zay ny rakorsy. Dia tonga dia mahazo satroboninahitra ianao. Omeko anao daholo ny voninahitra sy ny rehetrarehetra. Zany hoe ny devoly dia maka fanahintsika mba tsy handehanantsika hitondra ny hazo fijaliana fa azahoantsika le solution de facilité tonga dia mahazo satroboninahitra avy hatrany. Ary zany ny nofonofon'ny olona tsy handalo hazo fijaliana fa tonga dia hazo satroboninahitra. Kanefa ry havana dia izao raha maharitra fakam-panahy ianao, raha maharitra amin'izany fizahan-toetra zany ianao dia izao izy satroboninahitra izay omen'ny tompo anao. Ny antony io anie ampiorenan'Andriamanitra ny finoanao anie ny antony io ny antony io anie mba tena hoe anehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny fiainanao atsapahanao fa tena tianao Andriamanitra ary mba ahitanao fa tena matoky ny tompo ary mba tena ahitanao hoe tena mamaly vavaka tokoa Andriamanitra. Mahareta manaraka ilay olona mitondra ny hazo fijaliana teo an-damosiny tsika. Ny dikan'izany isika koa tsy maintsy hitondra ny hazo fijaliana an-damositsika. Azonao atao tsara mihitsy mangataka amin'Andriamanitra hoe esory amiko na mangataka amin'Andriamanitra mba hanalan'Andriamanitra azy. Nefa dia miomana ianao fa rehefa mialy io miditra indray ny manaraka. Miditra indray ny manaraka satria izy hoe hitondra ny hazo fijaliany isan'andro. Ary ny tompo tsy niteny mihitsy rehefa miaraka amiko ianareo dia tsisy fahoriana intsony ny fiainanareo fa hoy izy manao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky. Izao efa naresy izao tontolo izao. Zany hoe tena misy ny fahoriana na dia miaraka amin'ny tompo azisika. Misy ny zavatra mampijaly mampimenatra zakainao entinao eo anivon'ny fiainanao sy eo anivon'ny ankonanao. Aza lany andro manontany hoe inona ity fa tonga dia raiso ho toy ny hazo fijaliana zany. Dia raiso ekeo
ataovy toy ny vavaka isan'andro ny amin'ny hoe tompo omeo any hery ahafahako mitondra izao zara azo fijaliana izay omenao azy ao. Raha izao ny sitraka ao ekeko, raha izao ny lalana hanomezana voninahitra anao ekeko, satria satroboninahitra no ambadika izao. Izay rehetra te azo satroboninahitra ary havana dia tsy maintsy mandalo ho azo fijaliana. Ary izany nahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 7:7 hiteny manao hoe izay maharesy dia avelako hiaraka hipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Mahereza ary fa programa mpamonjen'Andriamanitra no ambadika io olana izay atrehanao io. Miaraka aminao izy manome anao ny hery rehetra hitondranao izany, aza kivy, aza mamoy foa, fa ekeo ny zara azo fijaliana izay nampitondrain'ny tompo anao dia misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen.